Maro dia maro ny isan'ireo mpanao politika sy mpanao gazety ary ireo mpisintona lakolosy mahasamy tenin'ny zava-marina misy eto Madagasikara izay vao antso na ihany koa voasambotra teny amin'ny pôlisy na ny zandarmaria na voaheloka any an-tranomaizina nanomboka tamin'ny taona 2024 ka hatramin'ny volana desambra 2024. Reto avy ary izany olona izany. Ny voalohany, mbola Rajaona. Ny fahatelo ambin'ny folon'ny volana febroary 2024, fotoana fohy taorian'ny investituran'ny filoha Andry Rajoelina ny samborana voalohany any Mbola Rajaona. Mpanolo-tsaina manokany filoha teo aloha Hery Rajaonarimampianina ny tenany. Nampangaina ho nanao kolikoly sy nampiditra entana tsokosoko tao amin'ny faditseranana izy ary nandositra etram-panjakana. Nahazo sazy miatra mandritra ny 5 taona tranomaizina izy ny ampionitra 720 miliara ariary ny volana Mey 2024. Ny faharoa, Fleury Rakotomalala. Ny 1 febroary 2024 no nisamborana ny Fleury Rakotomalala. Raharaha miisa roa ny ampangana azy ity. Ny voalohany dia raharaha fisolokiana tamin'ny asa nataony teny amin'ny garotiera teny Ambohimanambola tamin'ny fotoana nitondran'ny filoha teo aloha Hery Rajaonarimampianina ka nahatonga azy niala teto an-tanindrazana. Ny antony faharoa nisamborana azy dia mbola resaka fisolokiana ihany koa satria voalaza fa nisandoka andraikitra, nanao osika sy nampiasa osika izy. Voaheloka 5 taona tranomaizina sazy miatra moa izy ity fa io izy lasa nivelany io. Ny eo amin'ny laharana fahatelo dia ny mpanao gazety Arfine Elsoa. Talehan'ny famoahana gazety ny Valosoa vaovao izy ity. Ny fitarihana olona hankahalan'ny mpitondra sy ny fanohintohinana filaminam-bahoaka ny vesatra nanenjehana ny Arfine Ray Elsoa ka nampidirana amponja azy vonjimaika teny an-tanimora ny faha-4 ny volana aprily 2024. Nivoaka izy ny fahatelo ny volana Mey 2024. Faha-4, Sabrina. Tovovavy iray mpanentana fandaharana tao amin'ny Kolo TV izy ity, voasambotra ny 9 aprily 2024. Nivoaka niaraka tamin'ny Arfine Elsoa ihany koa izy ny fahatelo ny volana Mey 2024. Ny eo amin'ny laharana faha-5, Berija Ravelonantsoa. Ny faha-9 ny volana Jona 2024 ny nisamborana ny Berija Ravelonantsoa. Ny fanehoan-kevitra tao amin'ny tambazotra tserasera amin'ny maha-olom-pirenena malagasy azy no antony nisamborana azy. Ny fanaratsiana ny fitondram-panjakana sy ny fanakorontanana amin'ny filaminana natony ny vesatra ny ampangana azy. Nomeloina higadra mandritra ny 470 volana an-tranomaizina Berija ny 3 septambra 2024 tao aorian'ny didim-pitsarana. Faha-9, Ary Laurent Rahajasson na ihany koa Roly Mercia. Nosamborina ny 14 Jolay 2024 izy. Ny fanakorontanana saim-bahoaka sy ny fanohintohinana ny filaminam-panjakana ny loham-piampangana nentin'ny fitondrana nanakatranan'ny Roly Mercia. Voalaza fa naniraka olona 4 hanao fitakiana famoahana ny Berija Ravelonantsoa izy ity. Nomelohin'ny fitsarana higadra mandritra ny 3 taona sy 9 volana an-tranomaizina ny Roly Mercia ny 15 oktobra 2024. Didim-pitsarana izay no hamafisin'ny Cour d'appel ny faha-7 ny volana Mey 2024. Ny eo amin'ny laharana faha-7 dia ireo olona 12 izay voasambotra tamin'ny hetsika miara-manonja. Noho ny hetsika miara-manonja izay niarahana tamin'ireo solombavam-bahoaka TIM tamin'ny volana febroary 2024 dia nisy ny fidinana an-dalambe teny amin'ny kianjan'ny 13 Mey. Olona 12 izay nanao akanjo mena no voasambotra teny. Natao aza lambo ihany koa i Guy Maxime Maralay Seheno izay mpanentana ny miara-manonja sy ny mpanao gazety Vonson Andrianjatovo. Nivoaka ny fonja moa ireo 12 mianadahy ireo ny fahatelo amby 20 ny volana Mey 2024. Ny laharana faha-9 dia i Bearnirina Marcelin. Ny 14 Jona 2024 no daty nisamborana azy. Nanao antsoavy ho an'ny vahoaka malagasy mba hidina eny amin'ny kianjan'ny 13 Mey izy ity. Fanohintohinana ny filaminam-panjakana ny ampangana azy. Voasazy 5 taona tranomaizina sazy miatra izy ny 17 Mey 2024. Ny eo amin'ny laharana faha-7 indray dia i Paul Mayora Fanoharana Mivady sy Philippe François Mivady. Ny faha-20 ny volana Jolay 2024 ny nisamborana azy reto. Raharaha Apollo 21 izay raharaha fikasana hamonoana ny filoham-pirenena malagasy Andry Nirina Rajoelina no antony nisamborana an'izy ireo.
Roapolo taona tranomaizina sazy an-terivozona ny didim-pitsarana azon'ny Paul Rafanoarana ny 17 desambra 2024. 10 taona sazy miatra kosa no an'ireo mpiray kombakomba taminy i Philippe François sy Aina Razafindrakoto. 5 taona sazy miatra kosa ny an'ny Voangy Rafanoarana ny vadin'ny Paul Rafanoarana. Ary 5 taona tranomaizina sazy miantona no azon'ny Yvon Andriazanak'olona na Isa Reraka sy Victor Ramahatra. 10 Mahery Manandafy. Mahery Manandafy ihany koa dia voasambotra ny 7 janoary 2024 no ny fanehoan-kevitra tao amin'ny tambazotra tserasera Facebook. Nitazomina 27 ora teny amin'ny cybercriminalité izy. Ary avy eo izy dia voaheloka higadra 9 sy nandohonitra 7 tapitrisa ariary ary lamandy 9 tapitrisa ariary. Tao aorianan'izay dia voasambotra indray izy ny 30 ny volana septambra 2024 ary nampidirina vonjimaika teny an-tanimora. Ny antony dia satria nitorian'ny rangahy teratany vahiny indray antsoina hoe Olivier Blancard izy. Rehefa nivoaka avy nanefa ny saziny teny an-tanimora izy ny 30 desambra 2024 dia namoahany fitsarana didy fisamborana indray ny 4 janoary 2024. Nomeloina higadra mandritra ny 12 volana sazy miatra izy noho ny filazana vaovao tsy marina miampy 2 taona tranomaizina. 12 Clémence Raharnirina. Ny 7 aprily 2024 dia nosamboriny Clémence Raharnirina no nihetsika fitarihana taksi teny amin'ny 15 13 May ary voasazy 12 volana tranomaizina sazy miantona. 12 Nini Doni. Nosamborina tamin'ny 17 ny volana jona 2024 i Nini Doni, izay nitarika olona nao hetsika nakasika ny raharaha fibodona tanin'olon-tsotra tany Nosy Be ary nahiditra tranomaizina nandritra ny 9 bolana izy. Tokony ho tapitra ny 19 desambra 2024 ny saziny, kanefa tsy afaka nivoaka izy fa nisy didy fampidirana azy amponja vonjimaika indray navoaka ny fitsarana. Ny ampy 12 volana tranomaizina izany saziny izany fa 15 ny volana aprily 2024, kanefa moa araka ny vaovao tsy ela dia nodimandry teo ampanefana ny saziny izy ny 17 ny volana novambra 2024 no ny aretina nahazo azy. Laharana 17 Stanley Ramarvelo. Nampiatsona tany amin'ny zandarmariam-pirenena izy ny 12 ny volana septambra 2024. Anisan'ireo mpampaneny laklosy ao amin'ny tambazotra tserasera Facebook izy ity ary nampidirina ponja vonjimaika izy ny 13 ny volana septambra 2024. 14 Afakandro Christian. Avy any Mahajanga izy ity ary anisan'ireo mpampaneny laklosy ao amin'ny tambazotra tserasera Facebook. Nampidirina ponja izy nahazo sazy miantona nandritra ny 9 bolana ary niampy lamandy 9 ariary. 15 Faniry Sohernaivo. Namoahana didy 3 taona tranomaizina Faniry Sohernaivo ny 17 septambra 2024 noho ny fanohintohinana ny filaminam-panjakana. 19 Ketakandriana Rafitoson sy Dominique Rakotomalala. Avy ao amin'ny Transparency International Madagascar izy reto ary vao antsona tao fanadihadiana ny 13 sy 14 novambra 2024 noho ny fanambarana tsy mari-potitra tsy misy proof ary fanalam-barakan'ireo mpandrarano misehatra amin'ny resaka letchi na Nigel. Nofohanana tamin'ny ora farany ny fiakaran'izy ireo tao amin'ny fampanohavana rehefa nisy masoa ivovahiny isa 9 namoaka fanambarana fa manohana ny ady amin'ny kolikoly eto Madagasikara. 17 Andry Biahary. Ny 15 desambra 2024 dia nosamborina tao Atoliary i Andry Biahary. Nahazo sazy miantona 12 volana izy. Laharana 12 Lola Rasoamaharo. Flotale général La Gazette de la Grande Île Lola Rasoamaharo. Nosamborina ny 15 marsa 2024 izy. Noho ny fitoriana nataon'i Brigitte Razaka noho ny resaka extorsion de fonds no antony nisamborana azy. Voasazy 5 taona tranomaizina sazy miatra izy ary mandola amandy 10 tapitrisa ariary miampy onitra 20 tapitrisa ariary. 17 Nambinina Rahery Mampianina. Ny 13 ny volana May 2024 dia nosamborina teny amin'ny 15 13 May i Nambinina Rahery Mampianina nandritra ny hetsika nitarihiny vadiny Mahery Manandafy ary nahazo sazy miantona 2 taona tranomaizina.
Faharoapolo Doris Rakoto Samuel. Voasambotra ihany koa i Doris Rakoto Samuel vadiny Maherylanto Manandafy ny 5 Jona 2024. Nahazo sazy miantona 2 taona an-tranomaizina ihany koa izy, mitovy amin'ny Ambinina Rahery Mampianina. Faha-20 Sylvia Randriatsotsy, na koa fantatra amin'ny anarana hoe Fotsy Tsotsy ao amin'ny Facebook. Voantso teny fiadanana izy noho ny fanehoan-kevitra nataony tao amin'ny tambazotra-tserasera Facebook. Faha-20 Rina Randriamasinoro. Sekretera jeneraly ny antoko politika TIM moa i Rina Randriamasinoro. Ny faharoan'ny volana Oktobra 2024 izy ny voasambotra nandritra ny hetsika fotsy izay nataon'ireo kandida hilatsaka filoham-pirenena 12 teny Andohan'Analakely. Nivoaka ny 12 Desambra 2024 ny didim-pitsarany ary voasazy 2 taona an-tranomaizina sazy miantona i Rina Randriamasinoro. Faha-13 ny solombavam-bahoaka TIM Fetra Rahalambozafimbololona. Nosamborina ny 20 Novambra 2024 nandritra ny hetsika nataon'ireo kandida 10 hilatsaka ho filoham-pirenena teny Mahamasina ny tenany. Faha-14 Andry Andriatongarivo. Ny fahavalon'ny volana Novambra 2024 ihany koa izy ity no nisamborina teny amin'ny trano fonenany. Vadin'ny ministra ny serasera Lalatiana Rakotondrazafy taloha izy ity ary nampidirina ponja vonjomaika teny Imeritsiatosika. Faha-15 Paraina Auguste Richard. Ny faha-14 ny volana Novambra 2024 dia nentina teny amin'ny cybercriminalité ny kandida ray izay hilatsaka ho filoham-pirenena noho ny fanambarana nataony mahakasika ny kandida Andry Rajoelina hoe nantsona tany Londres izy tao anatin'ny afera Romy Gates. Navoaka ihany izy avy eo rehefa nanao fialantsiny ampaha-Ibe-maso. Faha-20 Samy Grégoire Ravelonarivo, filohan'ny CSS sy Barson Rakotomanga. Voantso teny fiadanana izy roa lareto ny 12 Novambra 2024. Nahazo fahafahana vonjomaika ihany izy ireo ny 14 Novambra 2024 saingy arahi-maso ara-pitsarana. Ny eo amin'ny laharana faha-17 dia i Colonel Randrianirina Mikael. Nosamborina sy nahiditra amponja vonjomaika izy ny faharoan'ny volana Desambra 2024. Voapangahoan-kasa hanonga-panjakana tamin'ny alalan'ny fikomiana miaramila izy. Faha-20 Alban Rakoto Arsoa izay fantatra amin'ny anarana hoe Baba. Niakatra teo anivon'ny Conseil d'État teny amin'ny fitsarana faratampony Tetsanosy izy noho ny ady-hevitra tao amin'ny fandaharana Dondresaka. Aza miresaka apaisement fa averiko indray mandeha tompoko ampanajana mpitiavana. Olona takan'ireo zao mihitsy no mpiray petsapetsa sy mpiray tsikombakomba ampamadika tanindrazana mpamitaka ny vahoaka malagasy satria miray petsapetsa amin'ny firenena mpanjanaka zay efa naveriko intelo indimy impolo teto amin'ny Dondresaka izy le firenena. Faha-20 Christian Tabera. Ny faha-7 volana Desambra 2024 dia voasambotra tao an-trano teny Ambohibao izy. Nentina teny amin'ny zandary misahana ny eloka bevava teny fiadanana izy noho ny resaka fanehoan-kevitra politika nataony. Ny eo amin'ny laharana faha-30 kosa dia i Gasikara Fensoa. Mpanao gazety matianina ao amin'ny Cool TV i Gasikara Fensoa. Voantso ihany koa izy ny faha-7 volana Desambra 2024. Voarohirohy amin'ny raharaha fandrisihana miaramila anohitra sy komy izy. Izay ny video antsika androany. Aza diny manisy ny j'aime ny video sy ny misabone amin'ny chaîne YouTube Roatelo. Mankasitraka ny jiratra amin'ny farany.